ny fiangonana evangelika chaine dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araky ny fonao anie izy na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na hevitra na famerenana milaonina na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araky ny fonao anie izy manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ny eny amin'ny chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao tsy mitory tsy misy pirofo zahay dia falmiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaine ao anatin'ity fandaharana ity. Sotranao ny safidy hiaraka aminay androany ary enoko fa hitondra sosy fampaherezana ho anao ny fandaharantsika. Eto am-piandohana dia te hampafantatra antsika rehetra ny amin'ny fotoana lehibe izay rahanao amin'ny fiangonana Evangelika Chaine isaky ny talata larobia ary ny alakamisy ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny fiangonana Chaine eo amin'ny Rex Andohanalakely eo amin'ny cinéma Rex Andohanalakely moa zany ho an'izay mety tsy mahita dia hitanao ny tunnel Andohanalakely io dia eo misy cinéma ngezabe io Rex Streets dia ao amin'ny Rex ny fotoanantsika rehefa talata sy larobia alakamisy amin'ny 5 ora sy fefany ariva amin'ity volana jolay ity tsika dia tena manana loha hevitra anankiray mafonja dia mafonja izay nitsoahana vao amin'ny salamo faharoapolo ka ny andininy fahefatra izay milaza manao hoe anefa niriny fonao ane izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra anefa niriny fonao izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra na inona mety zavatra iriny fonao na zavatra sainao Andriamanitra dia vonona anatateraka zany zavatra irinao zany sitraka Andriamanitra tanteraka ny hiadanany mpanompony hoy voalaza ny bokin'ny Salamo ary fifalian'Andriamanitra ny mahitanao miaina ary mifaly amin'ny fahatsarany izay isehony voninahiny eo amin'ny fiainanao isanandro izay fotoana izay koa dia rahanao amin'ny fiangonana Chaine eny fiangonana Chaine Tanjombato isaky ny talata larobia ary ny zoma isaky ny talata sy larobia ary ny zoma ny talata amin'ny 12 sasany dia larobia amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 ora sy sasany misy fitombavaka izany eny Tanjombato izay mandritra nyity volana jolay ity ihany koa dia resahana ny hoe anefa niriny fonao izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra talata sy ny zoma zany amin'ny 12 sasany fa ny larobia amin'ny 2 ora sy sasany tongava amin'izany tiako ihany koa mampafantatra anao fa ny fiangonana Chaine amin'ity taona ity dia nomeny tompo-teny hoe taonany vavaka sy taonany fitahiana ity ary nanapa-kevitra izy hoe isaky ny alatsinainy dia fotoanany vavaka amin'ny ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sy sasany ny andro moa dia manomboka amin'ny ariva fa tsy ny maraina ao anaty baiboly dia rehefa miletika ny masoandro no manomboka ny andro anankiray dia izay no mahatonga lizy hoe vao manomboka ny andro dia latsinainy ariva iny amin'ny 5 sasany amin'iny tsika ny mivavaka mba hitahin'Andriamanitra ny andro no ray manontolo indray amin'ny talata ny mandrapatonga ny herinandro manaraka iny indray dia mametraka an'izany ao tanantompontsika mivavaka misy zavatra be dia be atao ao anatin'io fotoana io fa dia tena hoe mivavaka ny tena betsaka ao anatin'ilay izy raha toa ianao ka maniry tena hoe tena hanana fiainam-bavaka tsara handroso amin'ny fiainam-bavaka dia tongava amin'izany rehefa latsinainy amin'ny 5 ora sy sasany tadio fa Andriamanitra dia afaka manova zavatra rehefa mivavaka isika ary ny Tanjombato dia isaky ny zoma amin'ny 5 ora sy fefany ariva izay fotoana ny vavaka izay tongava amin'izany araka izay toerana akaiky anao fa ny asoanao no tena betsaka ao anatin'ny fonay izay no mikasika ny filazana ny amin'ny fitombavaka andavanandro izay
tiako any tanantsika rehetrarehetra mihitsy a ho avy satria tena asoa dia tena asoa atsika ny fotoana isak'alahady indray tsy amin'ny fiangonana chaîne ondonina rakely amin'ny raika sasiritsa dia amin'ny enina dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 7 dia amin'ny 10 sasany ny ariva amin'ny 2 sasany sy amin'ny 2 ora sy sasany izany fotoana tena lehibe ny fotoanantsika amin'ity volana jolay ity isak'alahady andraisanao tena kasika avy amin'Andriamanitra rehefa alahady ariva moa dia misy ny antsoina hoe fotoana ho amin'ny miracle spécial io fotoana miracle spécial io dia tena hoe Andriamanitra ny teny tamiko manokana mihitsy hoe manaovanao fotoam-bavaka rehefa alahady ariva zay fotoana ny fanaovana fahagagana zay miorina avy amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 izy io dia tena hoe Andriamanitra manao asa lehibe fahagagana tsy mahazatra ka amin'ny alahady arivo zao na inona mety fahagagana tediavinao na inona mety fiovana lehibe andrasanao avy amin'Andriamanitra tongava amin'ny alahady arivo zao hivavaka izay ho an'ny marary soan'izay manana olana rehetra fa ho hitanao fa tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra na ny fiangonana chaîne ny Tanjombato koa zany amin'ny 2 sasany na ny fiangonana chaîne eny Ivanja amin'ny 2 sasany na ny fiangonana chaîne eny Anosy amin'ny 2 sasany na amin'ny raika sasiritsa amin'ny 2 sasany tongava amin'izany rehetra zany fa tena asoanao ary no zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra zay no mikasika ny fampahafantarana antsika ny fotoana izay inoko tanteraka fa tsisy anenenanao ny atongavanao ao anatin'izany fotoana izany araky ny loha hevitra izay ndraisika moa amin'ity volana ity dia ny hoe anefa ny reniny fonao Andriamanitra ao amin'ny Salamo 20 araky ny efa niteny amiko anao teo ho izay anomeanao araky ny fonao izy sy atanteraka ny fisainanao rehetra anomeanao araky ny fonao izy sy atanteraka ny fisainanao rehetra Andriamanitra rehefa hanomboka zavatra dia ao anatin'ny fon'ny olona no apetra ny fandriana voalohany Baiboly dia milaza tsara hoe Andriamanitra dia miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana dikan'izay rehefa hanomboka ny asany Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ao am-pontsika izy no mametraka an'ilay izy mametraka faniriana tsara ao anatsika izy mametraka fikasana tsara ao anatsika izy mametraka hevitra anatsika izy ny mpitoro teny toko 7 amin'ny 1:12 dia milaza tahaka an'izao hoe ny zavatra rehetra samy nataony mendrika ao amin'ny fotoanany avy dia eto ilay toyany ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany jerevy tsara ozy hoe ny zavatra rehetra samy nataony amin'ny fotoanany izany hoe misy zavatra apetrak'Andriamanitra ataon'Andriamanitra amin'ny fotoanany dia ohatrany ahoana ny fomba nomboany azy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony tanao hatramin'ny mandrakizay anao hatramin'ny anjara voatendrinao ny hoavinao ray manontolo zany dia ao am-pon'Andriamanitra no apetrak'Andriamanitra dikan'izany zany hoe raha tosika miresaka ny zavarehetra nataony amin'ny fotoanany ary mandrakizay nataony tao am-pony dikan'izany dia zao isaky ny anao zavatra Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay anao amin'ny fotoana rehetra isaky ny naovany zavatra dia ao am-ponao ohatra hoe mety tamin'ny heritaona ianao tsy mba naniry an'io zavatra anankiray io fa tamin'ity taona ity tonga tao anatinao tampoka le faniriana dia satria nahoana ny zavatra rehetra ataony amin'ny fotoana dia ahoana ny fomba anaovany azy ao am-pony no ametrahany azy zany hoe ao am-ponao no ametrahan'Andriamanitra izy mety tamin'ny heritaona tsy nieritreritra ny anambady amin'ity taona ity ianao tapa-kevitra amin'izay mety efa niaraka tamin'ny olona 3 taona ianao fotsiny hoe ndao amin'izay taona raha tapa-kevitra tampoka ianao tao anatin'ny fonao tonga tampoka ny fanirinao dikan'izay tonga ny fotoanan'Andriamanitra ary efa ny fotoan'Andriamanitra mametraka an'izay fanirina izay zay fikasan'izay hoe zao ny zavatra tiako ataonao zao ny zavatra fanirina tsara dia tadio fa Andriamanitra zay miasa ao anatinao izy ihany no mahatanteraka azy hatramin'ny farany mety ozy ianao hoe aiza zao ny atako volanaovana an'le raharaha nefa aono moa zany mety tamin'ny heritrona koa ianao nieritreritra tsy nieritreritra hanao trano tamin'ity taona ity tampoka ianao lasa mavesatra raha ohatrany hoe lasa ohatrany lasa mivadika olana mihitsy aza le fanirina ohatrany hoe zarangaha le ho an'ity manofa trano ity zarangaha ty hanao trano amin'izay hatramin'izay nefa ianao tsy manana olana amin'izany fa ohatrany hoe manofa trano dia miaina normal dia ohatrany tsy manino fa tampotampoka eo ianao lasa naniry hanao trano ary tena nitomany tamin'Andriamanitra mihitsy tompo zamba te hanao trano amin'izay zany zavatra zany dia ozy ny teny Andriamanitra hoe zavatra rehetra ataony amin'ny fotoanany ary mandrakizay ataony ao am-pony zany hoe tonga ny fotoananao dia apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ilay izy ka Andriamanitra zay mametraka ao anatin'ny fonao io izy ihany no ahatanteraka an'ilay izy eo no anton'ity fotoana ity hoe Andriamanitra anefa ny faniriny ny fonao anefa zay zavatra iriny ny fonao sy atanteraka ny fisainanao rehetra satria nahoana hoe izy manefa ny faniriny ny fonao satria izy ihany mametraka an'izy ao mety ozy angamba ianao ka za nge nahita an'izao na tonga nananiry an'izy za koa nge nahita ny ohatr'izao dia ohatrany hoe tratrakely tamin'iny iny le toko hoe kasika kely tanatin'ny fonao iny
loatra ny tikikely tonga tanatinao iny Andriamanitra manomboka miasa zay nge mahatonga azy miteny hoe kanefa ozy izy tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany hoe tsy hitan'ny olona hoe ohatr'izay nge le fomba fiasan'Andriamanitra tsy mahay loatra ny olona fa ohatrany averiny fa sendra zavatra nandalo ohatrany hoe sinakory mahatonga ny lasa mieritreritra an'izany kanefa ny tena marina tian'Andriamanitra ho hitanao fa izay ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety naniry ianao doko ohatra hoe mitondra fiangonana ianao na manao asan'Andriamanitra ianao tampotampoka eo mavesatra anatin'ny fonao tampoka amin'izay no hoe andeha hitariko rangaterana Antananarivo na andeha hitariko ty rangaha any Ampitandramasina na mety eritrerina ohatrany hoe ty piniko telopolo ty tiako avadika ho zato amin'izay rangaha angataka amin'Andriamanitra ako de lasa ohatry ny olana mihitsy izy de nitomany ianao me olona zato zay Andriamanitra ampitombo zay mety manana olona zato ianao Andriamanitra me olona kely zato indray Andriamanitra arakaraka satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra mahatonga mavesatra ao anatinao le izy de satria ao am-ponao Andriamanitra no manomboka manao alesika matoky aho fa nasoanao ny fandarantsika fa hoy aho hoe fiteniko ilay izy Andriamanitra anefa ny reniny fonao inona ny zavatra tianao entinao ambavaka inona ny zavatra be ao anatin'ny fonao ao ny ovan'ny vadinao ve ny ovan'ny zanakao ve ny anananao asa ve satria mety efa ela anao ny tsy niasa ny iverenao amin'ny lony ve ny andresenao amin'ny adiny amin'ny tribonaly ve sa inona no olanao zay tena entanao hoe tena sarobahana ary tsy possible amin'ny hery maha-olombelona na mety hoe vita amin'ny hery maha-olombelona ihany na mety koa hoe vitanao na tsy hivavaka azy angamby ianao izy ny fitenin'ny olona sasan'izay feno hoe ny fiainana dia ara-panahy tongavo fa Andriamanitra anefa ny riny foninao Baiboly dia milaza fa manefa ny riny fony zay matahotra azy izy Andriamanitra nefa mifandriny fonao matoky fa voaranao ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra zay napita taminao asadiny koa ny fotoam-bavakintsika rehefa latsinainy amin'ny 5 sasany hariva sy zoma amin'ny raiky sy io zany amin'ny 5 sasany hariva dia ny zoma amin'ny 5 sasany hariva eny Tanjombato misy koa ny fotoana manomboka amin'ny alahady ho avy zao nisy fotoana manokana ho an'ny ado zany eo atsika adoletsanta rehetrarehetra manomboka toko hoe 12 taona na 13 taona pandrapa tonga antsika any amin'ny 19 na 20 taona no any tongava daholy etsy amin'ny laskarpa eo akaiky ny cinéma raiky io ihany eo amin'ny cinéma raiky io dia misy laskarpa teo aloha isan-kalahady amin'ny 10 sasany afinaritra dia afinaritra ny fotoanantsika lahady amin'ny 10 sasany natokana ho an'ny ado fotsiny io fotoam-bavaka io tongavitsika rehetrarehetra amin'ny alahady zao manomboka ny fotoam-bavaka ho an'ny ado rehetrarehetra miaraka amin'ny ado amin'ny fiangonana saina ty zany fiangonana manokana misy ny fiangonana ho an'ny olo-dehibe ao amin'ny fiangonana saina rehefa le fotoam-bavaka hoe amin'ny 4 sy amin'ny 7 sasany amin'ny 5 amin'ny 10 sasany amin'ny 2 amin'ny 2 sasany dia misy koa ho an'ny ankizy kely ao fa misy eto ndray zany misy fotoam-bavaka fotsiny fiangonana ho an'ny ado fotsiny amin'ny alahady zao amin'ny 10 sasany ka satsika ray aman-dreny amporosio ny zanakao avy fa Baiboly dia mampianatra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy tsy afaka amin'izany intsony ny tena tanjony dia zao dia ny mbola adoletsanta ny ankizy dia tezaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fatahorin'Andriamanitra amin'izay izy tsy mibrilalela miarakaraka amin'ity rehetrarehetra rehefa lehibe manimba tena etsy be voka tsy manambady sy namany zay be da be nohatran'izany zay mampalahelo tsy sanatria mandatsy izahay fa te anarina zay mety erreur ary anampiny ankizy tsirairay avy mba hitombony amin'ny tahotra n'Andriamanitra sy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ahasoa ny fiainana ka ny fotoam-bavaka koa rehefa lady eo amin'ny raiksa dia amin'ny 4 fito sasany amin'ny 5 amin'ny 10 sasany dia ny ariva amin'ny 2 sasany sy amin'ny 2 sasany na inona zavatra ireny fonao Andriamanitra anefa nyfandreny fonao tongava isaky ny alahady fa tena anova ny fiainanao Andriamanitra anefa nyreny fonao koa izy ary atateraka ny fisainanao rehetra iny Tanjombato dia amin'ny 4 sasany amin'ny 8 sasany amin'ny 10 sasany sy amin'ny 2 ora sasany raha tsy hitanao misy ny fiangonana saina Tanjombato dia atoroko anao vetivety avy eo amin'ny tetezan'ny Tanjombato io ianao zany rehefa ty Antananarivo ianao dia mandeha dia tonga amin'ny tetezan'ny Tanjombato dia rehefa afaka le tetezana mihitsy ianao dia mahita plaque menamena be hoe église évangélique Chaine dia misy pavé miakatra zay dia rehefa miakatra ny pavé io ianao dia manisy poto ray roa dia misy sapanana amin'ny vily à droite tsy lavitra koa izy fa voatafaka hatreo ambony kely eo dia misy sapanana amin'ny vily ankavanana dia mandroso ianao mandroso dia rehefa tonga ao alohaloha kely eo ianao dia misy trano avo be fotsifotsy misy banderole ngeza be misy sariny mivady hoe fiangonana Chaine tonga soa dia misy vavahady malalaka be dia ao ny fiangonana misy parking malalaka be ao zay ombony tomobile antsika rehetra zay ny fandarantsika androany matoky efa nasoanao ny fandarantsika samy mitomba fahasoavana veloma tapoko ny fiangonana évangélique Chaine dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araky ny fonao anie izy na inona ilainao azon'Andriamanitra atao
sy omenanao zany na hevitra na famerenana amin'ny laonina na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araka ny fonao anie izy manasanao ary zahay ho avy amin'ny fotoam-bavaka lehibe mandritra ny volana jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ny eny amin'ny saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao tsy mitory tsy misy porofo zahay